Araky ny fanambarako teny am-piandohana dia manambahiny ny fandarana mahery amin'ity hariva ity. Tsy iry zany fa mika izay fantatry ny rehetra ao anatin'ny tontolo ny hetsika momba ny sport mécanique na ny fiarakodia zany hitondra fanazavana amintsika eto izy mikasika ny hetsika izay ho karakarain'zareo. Miarabanao aloha mika tonga eto amin'ny fandarana mahery. Miaraba antsika rehetra mijery dia miaraba antsika technicien an'izao anaovantsika nito lanonana eto. Ya madaton'inona hikarakara hetsika nareo, inao moa ny filohan'izany fikambanana zany inona zany le hetsika izay ho karakarainareo? Hetsika io zany dia hetsika ho ataontsika ny an'ny 17 18 19 juillet zao hetsika zay mampiray ampakafy rehetra ny momba ny fiara zany indrindra dia le hoe ama fiara tuninina anazy zany no ataontsika ionako anatina toerana anankiray ao an Coliseum dia maromaro izy ireo zany no andeha ho asaintsika zany ho avy an'io fotoana io. Inona daholo moa ny zavatra miseho zany amin'izay hoe tuning izay ao anatin'le hetsika izay karakarainareo indrindra mahakasika ny fiarakodia sy ny moto? Le izy moa zany dia amahatonina anazy zany dia hoe fiara ataoko teny vazaha moa zany izy fa tsy somary mafimafy ny tena izany ny teny gasy somary sarotra le hoe tena izy hoe le tunina zany dia hoe ny reloqué zany hoe amboarina le fiara zany zany amboarina customisé na asina endriny hafa zay tena ko atao endrika hafa mihitsiny zany nefa koa nefa misy an'le catégorie hoe restauré zany hoe mamerina an'le fiara mba d'origine anazy an'le fiara taloha reny misy koa zany moa le fiara zay hoe ao anatin'le hoe sady efa fiara taloha izy nefany misy an'le pièce le andro zao fotoana zao zany dia ataony tambatra zany le izy ho atsara an'le tomobile. Raha hidirantsika lalindalina le zavatra iseho amin'ireo fotoan'ireo ohatrotry ny ahoana ny fandaharam-potoana zany iseho amin'ireo? Ny moa zany fandaharam-potoana moa zany misy moa zany zay hoe misy an'le concours tuninina zany io zany dia afaka manjay anjara daholo zany zay olona manana fiara tuninina zany zay mariana moa zany fa loka voalohany dia fiara ray mihitsiny zany no ho azy le olona zay ho avy hiparticiper an'io zay BM E30 customisé tanteraka zany hoe tena namboarina tanteraka fiarakodia zany no loka voalohany an'izay olona ho avy anao an'le concours io. Dia misy koa zany le concours an'le scooter koa satria mahazo telo andro be zao le fotoanantsika telo andro be zao dia misy koa an'le io scooter koa zany zay ahazo io scooter tena préparé tanteraka koa zany dia zay koa ny loka voalohany an'le concours an'le tuninina scooter. Izy ity ve mika ohatran'ny mahazatra amin'izay ohatrany hoe amin'ny rallye zao misy ny club dia misy ny manana licence ve ny mpandray anjara hoe fa misy club sa ny daholo be afaka mandray anjara amin'le izy? Le izy moa zany sarana fahakelany en fait zany tena mampasarana fahakelana izy ity dia afaka manjay anjara daholo na hoe olona tsotsara na ino moa zany association io na club io afaka manjay anjara daholo. Zany hoe an'io zany misy 45 association moa zany no efa ao anatin'le fédération nationale zany dia ireo ho avy fa akoatran'izay zany efa misy olona zay tena liana an'le izy dia afaka tonga izy tena tsisy manakana nizaniza zany fa zay efa tia fiara ka manana an'izay le hoe amatonina anazy zay hoe dia efa afaka tonga izy zany manjay anjara. Ahoana ary ny fomba fandraisana anjara ho an'ireo zay te liana amin'le izy zany dia handray anjara izy zany dia aiza izy no misoratra anarana ahoana ny fombafomba amin'izay? Le izy aloha zany zay an'izay olona tena hoe vonona zany ho anao an'le concours dia afaka s'inscrire izy ao an' autocenteur conquête Antanimena na ao an'ny galana ino zany Tsakavira na zany galana io akaiky ny Coliseum zay olona zay hoe tena vonona fotsiny izy hoe mbo titay ampiseho le ino zany tomobile zany fa tsy hitsan'le concours koa dia afaka tonga koa izy iny ray zany tsisy resaka hoe misy inscription zany fa afaka niantso anay izy dia amena ino zany karazana carte kely zany invitation dia afaka tonga ho azy izy eo an'le toerana
dia afaka ny exposé donc le zany fiarany koa izy zany an'io mpandray anjara firy eo zany no andrasanareo mpikarakara am'le izy a oferana ve zay sa hoe nafiry tonga misaotranarana dia mandray anjara avokoa le izy moa donc le toerana moa zay ny tena raha tonga le nakalikoly zao mba tena somary malaladalaka tsara moa dia le izy aloha zany hoe ny tena hoe tsy ferany zany hoe nitanjona moa zany anyity dia hoe hiezaka zany zay tena hoe zay tena maromaro tena hoe any amin'ny zato eo zany ny fiara mety anjasanay zany an'io raha fitinina ary mika ity hetsika ity inona ny afatra ampitainao inona ny tsara ho fantatry ny rehetra zay mpandray anjara zany mahakasika ty fananana amin'ny fa 9 fa 7 fa 8 ny volana jolay ity zany hoe tena manentana anareo zay tena hoe ty fiara zany ka satria ny imo zany tsioniny so zany a tany 2005 no nisy anazy voalohany zany dia zany hoe sady tena iny koa moa zany no folo taona taty an'izay zany zay va tena miverina le izy zany hoe anyity zany zay no nampatonga le izy hoe telo andro be zoa zany hoe tena hoe ho isatsa maro mihitsy zany ao anatina misy animation misy démonstration misy show zany zay le mbatsoniny show anazy zany hoe tena tsisy diso imo zany anjara mihitsy zany zay ho avy an'io ao motocross ao ny imo zany quad zay manana 4x4 koa efa misy piste spéciale koa zany afaka mananjana 4x4 ny izy ho izy koa zany an'ekizy misy R2 hoe jeu zany zay afaka koa izy afaka mananzay an'le reo le jeux vidéo sy ny kilalao zay tena mifanjify anazy ho an'ny olona marobe ho tonga eny mety lasa ihany ny eritreritra amin'izany zavatra zany mika hoe ohatratra ny ahoana zany ny fandaminana ny fandripalemana ny fiarovana n'ireo mpandray anjara ny fiaran'ny olona zay tonga hijery ny imosa fanjipalema aloha zany dia efa tena tsisy atahorana efa niasa niarany asa niaraka andaboatina imo za société zay progarde moa zany ny izy no iambina ny donc toerana niaraka hoe azo antoka zany azo antoka tsara niaraka amin'ny polisy misy olona zay dia niaraka ny sécurité civile moa zany ho izy zany hoe tena voambina tsara tsisy atahorana zany nany ao anatiny ny aty avelany zany isorana betsaka ianao mika filohan'ny madatininona ny vahiny teto amin'ny fandarana mahery nitondra zay fanazavana tsara ho fantatra mahakasika ny toniso zay ho tanterahana ny 9 7 ary 12 ny volana jolay ho avy izao misaotra anao mika saotra anareo dia saotra mipijery